vavaka fiambenana arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana halleluia dia amin'ny sifany lehibe indray raha lasana bamalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao falibenay ny tenako miaina aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo aho amintsika tsiray avy izay tratranjo fiadanan'ny tompo eo amintsika rehetrarehetra tonga soa raha androany anao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary fantany ihany koa fa tsy kisendasenda koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia manasa anao ahatra hatramin'ny farany raha tonga tany dia resy fahasoavana anao izany hoe alohan'ny hatory ianao dia mahay ny tenin'Andriamanitra ampahirezana hiara hatory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao hiary fo amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary hamaky vaky tontolo andro miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ianao raha maharitra hatramin'ny farany tahiny tompo tonga soa tsika mianakavy ho antsika izay fampankety koa dia tonga soa ara-paina manokana ranabavy Kodanela izay miditra teto voalohany androany izay miditra voalohany moa dia mitsika tsodrano mahafinaritra izy ary ranabavy Kodanela mahazo an'ity tsodrano ity miaraka amin'ny alohan'ny Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman. Ity ary ny tsodranonao Jeremia 4:7-20. Jeremia 46:27 no omena ny ranabavitsika Kodanela amin'ity androany ity izay mivaky toy izao minarana hoe fahaza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka ary aza vadimpoly Israely fa indro vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao ary ny taranakao avy any amin'ny tany nahababo azy dia hiverina Jakoba ka hiadana eny andro fahizay izy ka tsisy anahitaitra azy halleluia amen. Jeremia 46:27 tsodrano izay menanao Kodanela tamin'ity androany ity ka dia tainy tompo raiso amin'ny finoana takana andraisanao any Andriamanderidy io izany hoe tanteraka ilay izy dia tanteraka aminao any izany tsodrano izany Kodanela dia tahiny tompo ianao sy ny ankonanao
Koa daniela moa ilay Belzika dia arabaina ihany indray a manarakaraka azy ao Tina Sri Coco Chine, Angela Harvey ro any Oman, dia Mimanambotsoa France, Miriam Andriamalala Madagasikara, Tonga Soa Beth Tsavak Koweït, Yama Koweït, Rantinirina Liban, Marie-Jo États-Unis, Angèle Pagès France, Taïdje Sosiany koa Kiklonga France, Sandola Anjesosy Koweït, Erika Rak France, Marie Hortensine Koweït, Zinarandriana Solo Chine raha tsy diso aho, Artisanat de Madagascar France, Tina Rakotoarizaka France, Taïdje Sosy Soameva France, Tonga Soa ihany koa Rosemine France, Rantanina Marie Charline Madagascar, Itody Raoso France, Bartel Madagascar, Jesosy Pandresy Madagascar, Samina Camarade Jesosy France, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, ao ihany koa Artisanat de Madagascar, France Asan'ny Apôstôly Madagascar, Rodile Marie Koweït, Tonga Soa Itody Raoso efa noteneniko teo, Mampionona France, Koda Léonie Koweït, Angelina Diamant Chine, dia Tonga Soa André Anjafy Niasina Madagascar, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Sarindra Raingo Madagascar, Kadaka Malala France, Angelina Diamant Chine, Taïnje Sosy tsika rehetrarehetra, Tsiry Amboaramiel France, Tonga Soa sika Menakavy dia marehitra hatramin'ny farany daholo, dia Tonga Soa daholo. Enga indray ary tsika mialoha zavatra rehetra andao tsika hivavaka, andao metraka ny fotoantsika ampelantan'Andriamanitra, dia andao tsika hampiditra ny ranam-bavintsika Itody Raoso, izy no hitondra antsika anatin'ny bavaka fanomboana androany, dia andao ary hampandrotsika ary Itody Raoso hanavy hatramin'ny fitenenana. Fakasitraka pastera na amin'ny fitenenana. Eny mivavaka menakavy amin'izao fotoana izao, amin'ny vavaka fiambenana. Eny Jesosy malala, apetraka ampelantananao izao fotoam-bavaka izao. Manatrehana eto Jesosy malala, fanainao masina ny ranomasina ny mba hirotsaka aminay tsiraray avy eto amin'izao fotoana izao. Misaotranao ihany koa izay Jesosy malala na tratran'izao taona vaovao 2024 izao. Eny mamotra fo aminay foana ianao Jesosy malala, apetraka ampelantananao izao fotoam-bavaka izao Jesosy, fa ianao anino anjaka eto ampitenanay anome fanahy masina anay, hisafidiananay ny teninao, ny hira izay ataonay, ny vavaka izay ataonay eny hatramin'ny vavaka firenena ny Madagasikara. Eny Jesosy malala, eny fitaovana rehetrarehetra Jesosy dia apetraka eo ampelantananao, mba ny fanahinao sy ny ranao aneny andrakotra azy, mba tsy hoe rongelen'ny asa Satana sy ny devoly sy ny firongony any ka anapatapaka ny vavakanay amin'izao fotoana izao. Tomponay malalo amelany elokay, eny tsy mendrika tokoa izay na iantso ny naranao, fantatrahinao fa mpamindra fo Jesosy malala, ka misaotra anao izay misaotra mamindra fo aminay foana ianao amin'izao fotoana izao, hatramin'izay ka hatramin'izao. Jesosy tia anay ianao, izahay koa tia anao. Eny Jesosy malala, saotranao ary faly izahay fa mbola omenao an'izao fotoana fiarahanay mivavaka izao. Eny tomponay malalo, makasitraka anao izahay Jesosy. Eny apetraka eo ampelantananao ary izao fotoam-bavaka anay izao, ka ny voninahitry dia averina ihany aminao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranam-bavintsika Itody Raoso tao anatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay rehetra izay Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly fitianao ranam-bavy Itody dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Tahiny tompo izay mbola tsy narabaiko indray aloha, Lovlitina France, Angelina Andrina Solo France, Andrina Suzel Suisse, Zana Soa Sylvie Koweït, tahiny tompo tsika rehetrarehetra, Tonga Soa daholo,
dia maretatra amin'ny farany. Andao aloha tsika hanao hira anankiray aloha tsika. Andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Tondra tenin'Andriamanitra amintsika eto raha mbatsika sarindry. Tsy haiko raha fahatadiavako azy indreny voalohany ny anam-pampisariana ny torety sa fanondroany dia raisintsika mpifaliana be ny toriteny izay hoentiny fa andao aloha hanao hira anankiray tsika. Dia tsofoka rano mihitsy ianao hoe Jehovah hamatsy anao Jehovah jire hamatsy anao Jehovah no ahita, halleloia. Ataontsika hatrany izany izy izany dia hita amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mino finaritra daholo ihany isika tsirairay avy, halleloia, amen. Natsapatinao mihoatry ny atry izay tsisy atazonanao nareo zavatra nataoko andao zanonao ay tsy voatery tsy ho lavo ao vao tia ianao natsapatinao mihoatry ny atry izay si tafiotra tsy ho resy ao je connais fianao miantso mozy ay anaty sihotra mae namaky monza jalo safty anay fewanina piano mihoatry ny atry izay piano gire Gire aganao si ala taujao na ino na iseu Gire aganao Malakizai aganao Malakizai Malakizai aganao si wadiniko mihitsy ny famonjenao ay teo atendrombohitrao no nampahitanao ny voninahitra aza malalavitray rasolafatrao si wadiniko mihitsy sanatanao Gire, gire, amen. Gire, amen. Sadi vofidi Amen Fantatriza Sizera zanawai Malala nawai Meu chize fantachuries Akaya Malala nawai Sadi vofidi
Halleloia. Tiako loatra ny riny dia ohatro vaingana izy iny nataontsika dia efa tena ataoko sahady satria tena mahafinaritra ny mihaino an'izy iny, mampahery aho. Tsy voatery tsy ho lava ozy izy vao ho tianao. Izany hoe tsy voatery tsy ho lava avokoa dia efa tian'Andriamanitra. Andriamanitra mamatsy, tena mamatsy Andriamanitra. Ary tena momba antsika Andriamanitra ry havana. Ny tompontsika rehetrarehetra, raha misy mbola tsy nanapaiko teo dia arapaiko aloha Razana Monika Koety,
Izy koa voalohany no ny alleloia voalohany zany raha navavy androany no hitory teny dia isika tany am-piangonana antsika dia isika mpite-ampatanana mihitsy izy isaorantsika an'Andriamanitra sy ampaherezantsika azy fa samy mitehaka ny an-tranony ihany. Izy koa dia mbola tsy nara-baiko Mario Elali Koety, Miria Koety, Jonathan Allemagne, Salindra Raingo Madagasikara, Mpamihazana fitahiana Madagasikara, Azaska Patitsy France, Nrosolga Koety, Faberazana Kandapa Koety, Marina Tianak Canada, Anjadimona Allemagne, Tonga Soa Angelina Diamant Chine. Halleluia, faly be mahita anareo Andrianjavony azy dia manara-baiko teo. Tonga Soa daholo isika mianakavy. Miriam Madagasikara fa tsy Koety tahiny tompontsika mianakavy. Halleluia, doary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra entina anabavintsika sarindra. Halleluia, vadin-drarany asina to dia mianaza fitenenana. Azika kosa ankatoerana tsara dia maka baiboly hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia rehefa avy eo ary tsika mihaona satria rehefa vita ny torin-teniny dia miverina eto indray ny tena koa mamelaperatra ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy sarindra hanao ny fitenenana. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy tahiny Jesosy pastera vady dia falindray ny tena korevina ifampizara-amintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny diany ity. Ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Marika 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Vaky toy izao manao hoe: ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao may niarary kokoa aza. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany fa hoy izy: na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izany dia ritra ny loharanon'aretina ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Halleluia. Teto izany ry havana dia nisy vehivavy anankiray efa narary nandritry ny 12 taona. Ity vehivavy ity ry havana dia tsy vitany hoe narary ny aretina fotsiny fa mbola niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro isan-karazany izy. Ary tena hoe vao miary ny tombo kokoa ny aretina, vao ny ampy indray. Ny ao tsy afaka dia ny ao mitombo ihany. Izy ity moa ry havana dia matetika ny olona rehefa sendra ny aretina ka mafimafy rehefa tena hoe tena verevitra tanteraka hoe tsy hita intsony izay atao dia mitady vahaolana isan-karazany. Ary tena miezaka mihitsy ny mitady vahaolana manantona an'ireny karazana mpanao fanafody, mpitaiza olona reny. Rehefa hoe mpitsabo dia anatonana daholo mba atao izay ahasitranana ahafahana manasitrana. Nefa teto dia mifanohitra an'izay, tsy fanasitranana ny azy fa vao miary ny tombo ny aretina tao amin'ilay vehivavy. Tsy mivavolombelona kely amintsika ry havana. Izaho ry havana efa sendra izany. Manana marary izay ary tena hoe efa niala nenina tamin'ny resaka mpitsabo rehetrarehetra ary tena hoe nanatonana daholo resaka hoe taizola sy hoe mpanao fanafody,
ino misy dokotera, karazana dokotera rehetrarehetra io tena efa nanantonana daholo. Ary efa nanantona nefa izay tena hoe sapako tena hoe ny tombo ny zavatra ohatry ny zavatra aretina tsy hitanao hitanao amin'le marary. Zavatra vao misy zany ny tombo ny aretina fa tsy manafaka aretina zany le izy sady vahaolana. Mesaka zany ianao hoe mitady vahaolana satria hoe miala nenina ianao nefa vao misy fitomboana aretina ny azonao. Ary tena hoe efa tena tsisy miangana intsony mihitsy izay tamin'ny fananana rehetra ny volana iny na tena hoe na sezare ary tena tsy nananana intsony tao an-trano satria ianao vao manantona mpitsabo dia efa tsy maintsy mandeha ny vola. Indrindra moa zany ny vola no tena miasa ianao raha vao manantona hoe mpitaiza sy ny mpitsabo reny dia ny vola no tena miasa. Izay ary tena nefa nisy an'izany hoe tena matory amin'ny tany tsisy ninina intsony ao an-trano noho ny fanantonana mpitsabo no fitadiavana hoe mpanasitrana hoe dokotera isan-karazany, rokandro isan-karazany, mpanao fanafody isan-karazany. Dia efa tena hoe tsisy miangana tahaka n'ity vehivavy ity. Tena efa hoe nandany ny fananany rehetra. Tena lany tanteraka mihitsy. Nefa raha ry havana dia tsy kivy izy, tsy kivy ary nanana herin-tsaina ny ho sitrana. Ary ny ezaka tsany manantanjan-tsaina mba tsy ho kivy ao anatin'izany aretina izany. Nefa teto vehivavy ity ry havana rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy na fantatra an' Jesosy izy fanontaniana kely ny ry havana. Moa ve ianao efa nahareny amin'ny Jesosy? Moa ve ianao efa nafantatra an' Jesosy ny amin'io aretina menjady aminao io, na olana menjady aminao io, na zavatsarotra menjady aminao io? Raha mahafantatra an' Jesosy ianao nahareny amin'ny Jesosy dia manatona an' Jesosy tahaka nataon'ity vehivavy ankiray ity. Ity vehivavy iray ity rehefa nanatona an' Jesosy izy tsy niresaka taminy fa na dia ny fitafiny ihany aza no izy ny voatendrika dia ho sitranao. Teto izany ity vehivavy ity dia nanana finoana be dia be mihitsy satria izy tsy niresaka tamin'i Jesosy na ninona tamin'i Jesosy fa dia nikitika an' Jesosy ny lamba an' Jesosy fotsiny ny voareny dia sitrana ozy izy. Tena hoe finoana be mihitsy no tao anatiny. Ianao rehefa manam-pinoana manana fitiavana an' Jesosy manana fanoloran-tena dia voavonjy ianao na ao anatin'ny aretina ianao satria Jesosy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, nanafaka antsika tamin'ny aretina izy ary nanafaka antsika tamin'ny ady sarotra izy. Ny olana maro isan-karazany nanafaka antsika amin'izany izy. Raha manana tena hoe ao anatinao tokoa ny finoana an' Jesosy, ao anatinao tokoa hoe ny fitiavana an' Jesosy izany. Raha manana an'izay ianao dia miposaka eo aminao ny fahasoavan'i Jesosy, ny fanasitrana an' Jesosy, mibalika eo aminao ny masoandro Jesosy, miditra ao aminao ny fitsaharan'i Jesosy, fanasitrana. Dia teto nefa ry havana ao amin'ny 19:20 na dia amin'ny fitafiny ihany aza hozy ny voatendriko dia ho sitranao. Fa 20 moa izany ato amin'ny 19:20 ary niaraka tamin'izay ozy dia ritra ny loharan'ny aretina ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Halleloia. Vao mikitika fotsiny izy an' Jesosy
dia niaraka tamin'izay dia sitrana izy, maivana tanteraka ny vatany, ny ala ny loharan'aretina, afaka ny aretina. Alleloia. Izany ny atao hoe fahagagana, fahagagana nataon'i Jesosy. Ary tena mahagaga ary havana io Jesosy io. Eto izany izy tsy mila hoe resaka tamin'i Jesosy na ntinik'olo izy hoe Jesosy io mamondrafo aminay tahaka ilay folo laboka, hoe Jesosy tompo mamondrafo aminay, fa tsy niteny izy na ary fa nikitika, nisarika amin'ny fitafiny fotsiny izy dia efa sitrana. Alleloia, zava-mahagaga izany. Ka eto dia tiako ambara ravana dia tsaritsika manantona Jesosy, manana finoana raha ao anatin'ny aretina ianao. Tahaka n'ity vehivavy efa 12 taona narary ity, izany 12 taona narary izany efa tokony tsy mahatsangana intsony, malemy tanteraka. Raha tao anatin'izay aretina izany efa tokony tsy nanantona, tsy nahatonga teny Jesosy intsony izy satria efa malemy tanteraka ny vatany. Nefa izy dia mbola tonga teny Jesosy ihany, nanana hery-tsana. Ianao izao raha tena hoe ao anatin'ny aretina ianao, hoe mamofo tanteraka mihitsy ianao hoe Jesosy io, tsy hitako intsony izay atao. Aza mamofo izany, aza manary toko izany, matokihan'i Jesosy, dia ho vovonjy ianao manatona anazy. Raha tena hoe ao anatinao tokoa izany hoe fitiavana an'i Jesosy izany, hoe ao anatinao izany tena hoe fanetretena ho an'i Jesosy izany, dia manatona an'i Jesosy fa ho sitrana ianao, ho afaka miloharan'ny aretina rehetrarehetra ianao, dia ho vovonjy ianao ary ho sitrana. Alleluia. Dia mankasitraka antsika ny hatramin'ny farany. Alleluia, amen. Tain'i Jesosy daholo. Alleluia be mihitsy, alleluia. Tena alleluia be mihitsy ilay toriteny mihay anabavy Sarindra, alleluia. Tena andao akasitrahantsika izy satria izao, izay ny toriteniny voalohany, alleluia. Izay ny toriteniny voalohany teto amin'ny fandaharana, fa raha izay ny toriteny voalohany mahavelo-panantenana be any amin'ny 10 any Sarindra, alleluia. Dia tena hoe mpanentanao anatin'ny gropy ilay voalohany ny toriteny ireny dia ampitorin-dray izy amin'ny heriny, dia tsy amin'ny anjaranareo manaraka izany mangataka hoe ampitorin-dray ranabavy Sarindra. Ny antony amin'izay mbola mahalakala aloha ny anazy, mbola matetitetika, dia mba tsy very ilay efa teo. Bravo be mihitsy tsara be ny toriteny tena mahafinaritra, mahereza hatrany dia mitomboa hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, dia mahereza, alleluia. Nahazo toriteny vaovao indray ny fandaharana andramika izao. Misaotra betsaka ranabavy Sarindra, misaotra antsika rehetra ihany koa mampahery azy, fa mampahery azy zareo foana ny fankasitrahana ataonareo. Dikan'izany dia za koa mankasitraka sy misaotra anareo satria miara-miasa isika mampahery an'ireto mpitoriteny-tsika ireto, alleluia. Dia maherezatra ny hatrany tsika mianakavy tahin'ny Tompo. Ny teny eto amintsika eto moa dia matetika ny teny miverimberina. Raha io izao efa nitoriantsika io taloha, ten'Andriamanitra nefa milaza hoe mahasoa antsika ny teny averina, alleluia. Fanamasina ny ame antsika indray atolontsaina vaovao anatin'ny famelabelarana. Resaka ny vehivavy narary nandritra ny 12 taona ity tsika androany. Mafy tokoa nge raha izany hoe marary mandritra ny 12 taona. Misy fotoana tsika efa tratran'ny gripa na ohatr'izany, 2 andro tsika mangorangorana. Izao fotoanany maro amintsika mihitsy no nitratran'ny griparipa kely. Izaho izao harivariva teo dia nangorangorana nararary an-doha izay ahako. Fotoanany mihitsy izao. Dia nefa eritreretintsika fa tsika 3 andro tsy salama, tena tsy à l'aise mihitsy tsika. 3 andro, herinandro izany ny eo ambofandrina nefa tena hozy tsika Tompo aiza ianao.
ity vehivavy ity a 12 taona. Ny aretina mahazo azy ity dia mamemorazie izy, mitsidra ane tonga fotoana foana ary mandeha be mihitsy ny fotoanany, vera be mihitsy zany ity vehivavy ity. Sitaketo ny tarehany vehivavy tena efa le fotsy atsatra kely, efa tena reraka izy satria zao 12 taona izy zay narary, ary izy 12 taona narary io dia tsisy atao fa tsy nitady fanasitranana. Ny 12 taona io zany laniny tamin'ny aretina, tsy mipetraka koa nefa izy, tsy hoe marary dia mijano eo, fa miezaka mitsangana mitady dokotera, mitady mpanasitrana, mitady mpanao fanafody mba hanasitrana ny aretina. Isaky ny mitsangana izy hitady vaholana dia mandeha ny vola. Hoy le tena rehetra nandany fananana be. Nisy vehivavy izy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananana-drehetra. Niaritra zavatra be zany be dia be ny zavatra mety tenenin'ny mpanao fanafody. Aza mihinana zao dia miafy tsy mihinana an'ireny. Na mihinana ty zavatra efa tsy tianao hohanina matetika zavatra rehefa asiana hohaninao le zavatra tsy dia tianao mihitsy. Mihinana an'ity dia mahabe an'izao, mihinana an'ity dia mamerina rà. Elo hoe miaritra zavatra be, zany hoe izay nasehan'ny dokotera sy ny mpanao fanafody sy ny olona rehetrarehetra akatoavina daholo. Dia mankatoa rehefa miteny ny dokotera hoe zao ny ataonao dia zao atao. Hohaninao ty fanafody isaky ny 7 maraina, na mbola te hatory ianao foanao 7 maraina no le fanafody. Intelo isan'andro mihinana ty fanafody ity, tsy maintsy ataonao iny satria ianao te ho sitrana. Ny atao hoe miaritra zavatra mafy zany dia manao fakatoavana be dia be, ary mafy daholo ireo zavatra katoavan'ireo mafy daholo ireo. Koa raha olona mpanompo sampy ny resaka tamin'izay, isaky ny atorony izy mianakavy dia ataony tantara-be manao akanjo mivadika, dia atao mivadika daholo ny akanjo rehetra matory. Dia rehefa matory ny ankizy dia verifieny dada sy neny aloha sao dia tsy mivadika ny akanjo ka idiran-doza eo. Izay vao matory zareo. Tsy maintsy mivadika ny akanjo dia akatoavina. Izay hoe niaritra zavatra be. Niaritra zavatra be rehefa miteny ny tantara-be izao, rehefa miteny dokotera hoe izao, reny rehetrarehetra ireny dia akatoavina. Ary tsy vitan'izay niaritra zavatra be sady nandany ny fananany rehetra, efa tsy vola intsony zany. Nandany ny fananany rehetra zany ohatra zany tantarain'ny Rabavy Sarindra zany. Tsy vola fotsiny intsony zany. Fa ohatra hoe tsisy vola intsony dia mandeha ty sezy ty. Nareo efa nanao an'izany? Nareo efa nanefa-trosa tamina hoe tsy vola ihany fa izay ny ampelantananareo. Ny ahy rehefa nisy tompo-trosa fianamako hoe jereny ambony ambany ahako. Misy gourmet eny an-tanako. Le gourmet menao izy. Misy fotoana efa fenonao le gourmet fa tadidin'ny tompo-trosa ary ianao ohatra nanana gourmet izay aiza iny? Aleo iny ny alaiko. Nandany fananana be zany ny vola aloha efa lany. Fa nanaraka ny zavatra rehetra. Manaraka hatramin'ny vilisy ny vilany mihitsy. Zany ny hoe mandany fananana be. Ny vola lany. Ka ito aloha Clémentine Jamil, izay avy nahitanao teto dia tonga soa ianao. Alleloia. Tantara-be avadika to. Zay miaritra zavatra be ngery avana ny olona mpanompo sampy. Ary mankatoa ngery olona mpanompo sampy. Zay no mahatonga ny olona rehefa ny olona ny avy nanompo sampy manompo an'Andriamanitra mahafinaritra. Mankatoa be izy. Satria izy daria ary anakatoa izy koa ty tsy akatoa. Dia tadidio zany tsika tsy mankatoa an'Andriamanitra eto fa resin'ny mpanompo sampy tsika raha fankatoavana. Fa raha vehivavy sady lany niaritra zavatra be no nandany ny fananany rehetra. Ny olana nefa nanampy ny olana izay efa teo nefa tsy netsitra. Fa vao mainka aza ny hanarary kokoa noho ny teo aloha. Loza nge zany ry avaka. Zany ny atao hoe loza. Raha tsy mbola mahafantatra iny ny atao hoe loza. Ianao niaritra zavatra mafy nandany ny harenanao raha mba netinety moa atao ahoana. Fa vao me ny ratsy noho ny teo aloha, vao hoe narary kokoa loza.
tsisy fiainana tsony zany ry amany. Le vola very, ny fananana lasa, ny fahasalamanova meny ratsy. Indray andro anefa, halleloia. Indray andro anefa. Ary tsika rehetra samy andalovan'io indray andro io daholo. Halleloia. Indray andro anefa. Ko rehefa nahareny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivohany namaky ny vahoaka ka narindra ny lambany. Fa hoy izy, na dia vitaviana aza ny voateliko dia ho sitrana. Tsy voasoratra izany. Tsy nisy nanoratra an'izany mihitsy ao anaty baiboly vao mikitika azy ianao dia ho sitrana. Fa izay ny finoany. Inona ny finoanao dia izaho miteny anao, tonga avy aminao araka izay inonao. Io vehivavy io voalohany teo amin'ny fiainany tao anatin'ny 12 taona nandeha sisika tanaty vahoaka. Ny antony dia izao. Io vehivavy io vehivavy mitsidra ao amin'ny baiboly ny vehivavy tonga fotoana ao amin'ny baiboly dia konsiderena hoe vehivavy maloto. Antsika maka tenin'Andriamanitra, Levitikosy 5:10. Levitikosy 5:10 andininy fa 7:10. Levitikosy 5:10 andininy fa 7:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy mandray. Ary raha misy vehivavy marary ny fadimbolany dia aloto avy-tony izy, ary rehetra mikasikazy dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay andriny amin'ny andro fahalotony dia aloto koa. Ary ny zavatra rehetra izay ipetrahany dia aloto koa. Ary rehetra mikasika ny fandriny dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary rehetra mikasika ny zavatra rehetra be dia be ny zavatra io. Io vehivavy tonga fadimbolana io zany ao amin'ny baiboly dia maloto. Konsiderena hoe maloto io vehivavy io. Ary raha ohatra izy tonga fotoana, tsy fantatro, misy vehivavy tonga fotoana 2 andro, 3 andro, mety mandritra ny herinandro, mety misy mihoatra an'izany. Fa rehefa tapitra ny fadimbolany dia mbola misy herinandro andraisana azy hoe maloto. Tonga amin'ny fadimbolana zany, misy vehivavy marary ny fadimbolana dia aloto avy-tony izy. Na andeha ataontsika hoe aheno izay dia iny 7 andro iny ao anatin'izy fadimbolana iny 7 andro maloto. Tendray mba ataontsika kely ny compte raha latojo. Izy avy nareo ilay maikaingana amin'ny resaka matematika ato, resaka calcul. Ary raha ohatra vehivavy io tonga fadimbolana, marary ny fadimbolana herinandro, dia maloto izy herinandro. Ary raha tonga fadimbolana 12 taona izy zany, satria 12 taona izy nandeha fadimbolana foana, dia tokony maloto 4 andro zany io raha vehivavy io. Iza mba afaka manao an'izay calcul izay. Raha marary herinandro izy, raha tonga fadimbolana izy dia maloto herinandro. Andeha ataontsika hoe tonga fadimbolana herinandro zany izy dia mandritra ny herinandro iny izy maloto. Ary raha ohatra kosa izy tonga fadimbolana 12 taona, iny tompoko mihitsy vao mamoaka an'izay calcul izay rehefa avy eo. Ny calculenareo azy dia herinandro, misy herinandro firy moa anatin'ny taona? 2:20 eo. Dia 2:20 ataovy ampitombo 12. Azo rehefa mivoaka ilay calcul vao anoy. Halleloia. Araka taloha nareo tsy homana siramamy sy zavatra manitsy nafy tampoka. Izao manana izao hanina daholo ny zavatra rehetra fa tsy ny zava-padiny. Halleloia. Saotra an'Andriamanitra $100, mahafinaritra ny fisoana vavolombelona izany. Halleloia.
mbola tsisy navita ny calcul 89 e tena io andreo Rodriguez io te koatra maromarina kokoa de loatra 23 000 za mino io andro Rodriguez io ohatrany teko mitovitovy kokoa raha ohatra hoe 52 semaines fois 12 nge zany le calcul tena mino eo any rod zany hoe io ranabavy io zany a 420 mino fa 420 no marina matory ny hitanareo maromaro indray nahita soatranareo rehetrarehetra raha me calcul 624 zany a jour ity vehivavy ity maloto foana satria maloto herinandro izy a de nefa ny herinandro misy 20 anatin'ny taona de 12 taona ohatr'izay foana de mba raisinareo nge ravana zany trosa nge zany ravana tokony mbola aloto 420 andro ity vehivavy ity nefa kosa alleloia nandalo Jesosy soatranareo rehetra namme calcul misaotra betsaka anareo rehetrarehetra sady fanairana amin'ny torimaso reny alleloia tsy ny andro 420 andro le vehivavy fa reny andiva fitomboloka efa reny na reny amin'ny Jesosy izy reny fa jamba mahiratra boka madio maty mitsangana de inona moa izy zay aretiko andeha anandrana kaiza andramboka izao halleloia tokony maloto foana io ary tokony tena tsy afaka hikasika na hifangarona anaty olona any indrindrindrindra tsy tokony hikasika an' Jesosy io fa Jesosy ravana teneniko anao mihitsy fa tonga ho an'io vehivavy io Jesosy anisan'ny olona natongamban' Jesosy teo amin'ny toeran'io io vehivavy io ary Jesosy tsy tonga fotsiny teo fa Jesosy nalefa an'Andriamanitra halleloia salama fa 7 fanao izy ny tenin'ny salama fa 7 andiny fa 9 de nitaraina tamin'i Jehovah reo raha ory ka lovozeny tamin'ny fahatereny nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy nanavaka azy tamin'ny lobony anjerana nandefa ny teniny izy voainga antsika no nitory ary tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny de Andriamanitra de navoaka antsika eto anatin'izay tontolo zay fa ny tenin'Andriamanitra de Jesosy halleloia ka io Jesosy fa nalefa an'Andriamanitra ho an'izy ho andra vehivavy nandefa an' Jesosy izy mba ho sitrana amin'ny aretiny izy halleloia ary misy olona mahay manararoatra n'ilay Jesosy mandalo misy ny mahay manararoatra fa misy ny tsy mahay manararoatra ity vehivavy ity de zao efa zatra nitady vahaolana ozy izy ity vehivavy ty hoe ahita vahaolana mihoatra ny hoaiza intsony efa reny nge Jesosy taka narenesany tamin'ny olona ny didadarabe sy ny mpitaiza sy ny mpimasy sy ny rehetrarehetra no narenesany momban'i Jesosy reny rehetrarehetra reny navita zavatra raha mifilazan'ny olona ndana rehefa mahay io fa nilazanyity Jesosy ity de reny io vehivavy io fa maty azahoany tsangana alleloia reny zany ary ozy izy zahoany angoniko ny heriko rehetra zahoany alleloia mahafinaritra be anany teny ranabavy isan'ila to hoe misy nge fotoana reny efa tsy afaka miteny intsony ianao misy olona tonga mireka miona amin'ny Jesosy mbola miteny za Jesosy zanaka Davida mamondrafo amiko Jesosy raha mety ianao de mahay manasitrana mahay manadio Jesosy tena mba hampairato ny masoko alleloia ity vehivavy ity tsy nanan-kely hitenenana intsony tsy niteny intsony izy misy fotoantsika tsy mahavita miteny intsony ary rehefa tsy mahavita miteny tsika mitsangana de mandehana de mikasi azy alleloia
amin'ny sabata sy lahady raha afaka apiditsika ho anareo izay mbola tsy mahalala misy fivadikanana 4 andro ataontsika. Raha pitso ariva ohatr' izao zany tsika amin'ny sakafo farany dia amin'ny lahady indray fa hifady hanina isika. Manasa anareo rehetrarehetra izay efa tsy afaka miteny ireo intsony andao hikasika an' Jesosy anaty fivadikanana isika, andao hikasika ny lambany anaty fivadikanana isika. Ianareo rehetra izay hiatrika fivadikanana 2 andro iaraka aminay dia raha pitso manomboka raha pitso na manomboka rehefa avy eo nareo dia afaka mandefa MP amiko hoe za hiatrika fivadikanana iaraka aminareo. Dia amin'ny sabata amin'ny 10 sasa-maraina manomboka anaty Zoom ny fivadikanana antsika dia andefasako lien Zoom nareo raha maromaro moa nareo dia anokafa groupe moa raha tsy maromaro dia alefasako lien fotsiny nareo fa hifady hanina 2 andro tsika. Atsoko daholo mihitsy inviteko ny olona rehetra tsy afaka miteny intsony araka ny tendrana vavosarindra. Misy fotoana tsy ingiravana tsy afaka miteny intsony mahanetsetra sisa fa Jesosy koa tsy voatery miteny ianao fa ataovy makasika ny lambany etaetanao io. Ndao hikasika ny lambany Jesosy amin'ny etaeta lalina isika sy amin'ny finoana fa io vehivavy io dia izany no nataony. Ny olona samy manana ny teneniny, samy manana ny zavatra nolazainy. Ity vehivavy ity tsy manan-kely resahana intsony. Mahafinaritra azy tendrana vavosarindra izay. Ny zavatra ataonao rehefa tsy afaka miteny, mila tonga ianao dia mila mikasika ianao. Raha tsy tonga teo ianao tsy afaka hikasika. Izay tonga no afaka hikasika. Tonga avy amin'ny fahadianana ianao. Io fivadikanana antsika ataontsika io dia fivadikanana tena metrahantsika. Hoy izy ilay olona nantanandra hoe na paster misy fangataham-bavaka be aminao ka nangata-bavaka mihitsy ny ataontsika amin'ny fivadikanana io efa nataontsika ingeny fiderana hanim-bavaka fiderana sy ny fankasitrahana tamin'ny Desambra iny. Ity ilay fivadikanana antsika ity ametrahantsika ny 2024 antsika. Inona ny asa ny tebotebonao, inona ny projet anao, inona ny panirianao, inona ny zavatra tianao tanterahana, inona ny zavatra anaovanao départ eo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra tanjonareo menakavy kely amin'ity 2024 ity, inona ny fanadinonao alainao amin'ity 2024 ity, inona ny tanjonao hisondrotra amin'ny asa, inona hoentintsika eo zany amin'ny sabata sy amin'ny lahady zao. Fivadikanana 2 andro. Inoko, za manokana mino zato isan-jato indray ny valim-bavaka. Mahafinaritra anahy misy pastera iray izay ny valim-bavaka rehetra niraisiny teo amin'ny fiainana hatramin'ny namporen'Andriamanitra soratany amin'ny kahie ohatra. Ny valim-bavaka na tsy nangatana amin'ny fitahiana fa indrindra fa valim-bavaka ny zatra nangatana zany dia soratany hoe ilay izy dia fakatam-bavaka dia ery amin'ny farany asiany ohatr'izao izay mivaly fa kahie amanarivony kahie feno valim-bavaka nomen'Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Alleloia. Ho anareo izay tsy afaka miteny intsony, andao hikasika, andao hiainga, andao hikasika. Aza manao hoe mba hitam-bavaka ao izay fivadikanana fa ianao mihitsy mila mivady hanina. Ianareo taizana retana. Zao ange zavatra mahafinaritra. Hoy izy rehefa hoe na dia fitafiana aza ny voatendriko dia ho sitranahy. Dia vao nikasika izy andimy vasivo amby roapolo niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retina. Misy efatra kely ery ambany ery dia misy hoe mijanona ny fandehanan'ny rà. Halleloia. Tonga dia mijanona ny hémorragie. Halleloia. Sao dia mba efa mba manao hémorragie io fiainanao io. Problème tsy mety tapitra fa migorona tahaka n'inona ny problème-nao. Miadi-tsaina. Vao mifono maraina dia problème amparivan'ny andro. Sao dia mba tsy problème tsotra intsony io. Sao dia mba tsy fadimbolana tsotra intsony io fa sao dia efa hémorragie io. Anatsahatra hémorragie tsika amin'ny sabata sy amin'ny lahady fivadikanana 2 andro. Hikasika isika. Nikasihany ngeny hoely. Tsy hoe nikasika izy dia mbola mitady hery hodiana indray fa vao nikasika nikasihany lamban'i Jesosy sombotra viavin-dambany izany hoe tena le farany tena kely indrindra voakasika. Niaraka tamin'izay, izany hoe tsy hoe iray segondy izany fa niaraka tamin'izay
raha mbola misy raina 2 segonda mbola tsy niaraka fa nikasihany mikasika tonga dia izay. Aleloia. Dia sitrana nitsahatra ozy izy a niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retany ary tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Le raha nijanona fa zao le raha mijanona io a misy fotoana izy tany amin'ny mpanao fanafody misy fotoana mety nijanona 2 andro fa ankorotana be indray avy eo. Fa hafa mihitsy ty Jesosy tsika ty ravana. Ny Jesosy tsika kasika ritra ny loharano reny ary toa dia reny fa sitrana izy. Tonga dia nahazo antoka izy fa tsy verina intsony iny aretina iny. Aleloia. Tsy nandany na ariary ary io Jesosy tsika io gratuit io. Aleloia. Tary izy nandany ny faranany rehetra vao mena ratsy kokoa. Fa inona mba nilainy teto? Tsisy finoana ny ilainy teto dia nikasika izy. Aleloia. Ary havana mila miainga ianao dia mila mikasika. Io loharano io a, loharanona aretina io, io loharanona problème io. Misy aminareo a, misy problème tsy mety tapitra mihitsy fa mangina kely dia mijahatra, mangina kely dia mijahatra. Misy tanàna anankiray izay a, marary lava ny mponina eo amin'ilay tanàna, marary lava, marary kibo lava ohatr'izany, misy aretina foana. Dia tonga saina ny olona anankiray, ny dokotera teo an-tanàna dia makany aminy daholo ny olona dia aretina mitovy daholo, arety kibo. Ozy dokotera misy tsy milamina ka hatrareo manana ilay siniben-drano ireny. Dia rehefa nijerena ozy ilay dokotera tsy maintsy jereko ny vahaolana, jerena amin'izay na lana vavy na tanora na ankizy na lehibe marary kibo daholo ny olona eo amin'ilay tanàna. Laza ilay dokotera niakatra tao amin'ny siniben-drano dia nijerena nisy biby latsaka tao dia maty tao. Dia izay rano rehetra mivoaka avy amin'ny siniben-drano izany dia misy mikraoba daholo. Dia izay mankarary ny olona. Azo atao ny nanao an'ireny ina moa misy an'ilay zavatra produit fanadiovana rano ireny. Fa ireny a vahaolana mandalo. Fa ny vahaolana tsara indrindra dia nesorina ilay zavatra naloto tao amin'ny siniben-drano, nesorina iny, nividena ny rano vaovao. Haleloia. Dia nitsara, tsy nila fanafody, nitsahatra ny loharanona rehetra teo amin'ny tanàna. Izaho rehefa manoro hevitra anao androany, andaontsika ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy tsika vao manantona fotsiny ianao. Vehivavy io vao niala tany an-tranony dia efa fantatr'Andriamanitra, fantatr' Jesosy. Ary misy ten'Andriamanitra izay amin'ny Joba any marafarana antsika azy. Joba 7:30. Joba 7:30 mahafinaritra ity teny ity. Joba 7:30 ny ten'Andriamanitra hoe ary hamindra fo aminy ka hanao hoe vonjeo izy mba tsy hidina any an-davaka efa nahita avotra, izany hoe efa nahita sorona. Raha ekika 7:30 sy 8:30 mihitsy raha misy anjelo mpanalana ho azy iray amin'ny arivo hanoro izay tokony alehan'ny olona ary hamindra fo aminy ka hanao hoe vonjeo izy mba tsy hidina any an-davaka efa nahita avotra. Betsaka ny olona tratran'ny aretin'ity vehivavy ty efa maty. Fa ity vehivavy ty baikon'Andriamanitra manokana vonjeo izy. Efa nahita avotra, izany hoe nisy efa vita sorona teo alohany. Fa ity vehivavy ty avotany. Mila sitrana izy. Mila manana fiainam-baovao izy. Mba azonao an-tsaina ve ravana izany hoe tao anaty 12 taona ianao a, tsy niaina tao anaty confort mihitsy ianao. Niaina tao anatina tena hoe fiainana tena tsy nahafinaritra. Niaona tamin'i Jesosy, ny niaonany taminy no ela. Tsy nisy resabe. Aleloia. Jesosy ny avy ohatran'ireny tsika mijery film amerikanina ireny. Mijery film amerikanina. Film amerikanina dia jerena hoe film frantsay. Film frantsay tia manoratra mantsy fa dia resabe. Fa film amerikanina tsy resabe izany.
tonga dia na vao manomboka vao fehikeliny dia mba misy zavatra azonao. Jesosy ke mbola mihoatra lavitra nao film amerikanina revana rehefa hiasa. Ny kasiana no ela tsisy resabe. Zay voninahitsy anao resabe izy a ndao hivavaka anao Vatikanina. Fa hikasika ny alehantsika fa tsy resabe. Alleloia. Saotra ny rana-pahavisariana isika tamin'izany tenin'Andriamanitra. Matoka fanapairanareo izany. Mila tsahatra ny loharanon'aretinao. Andefa ny tenin'ny Andriamanitra, verina kely ilay salama fafito amby zato teo. Salama fafito amby zato. Andifa sivy dia nitarana tamin'i Jehovah ireo raha ory ka nivonjeny tamin'ny fahatezerana. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanavaka azy tamin'ny logo ny anjerana. Mandefa ny Jesosy Andriamanitra. Efa eo amintsika ny fanasitrana. Efa eo amintsika ny fanasitrana. Anjarantsika sisa no mikasika azy. Raha efa eo amintsika izy, misy ezaka atao izany ravana hoe misisika ny anaty olona. Mba mahaiza misisika ravana. Mba mahaiza misisika. Tevavy ty tsy nitambatambazana tsisy mpianatra tonga tany ndao tena mba sitrana. Jesosy misika io hoe ndao moazavady. Tsy ny andry afisy, tsy ny andry publicité io vehivavy io. Fa fantany Jesosy. Fantany io lehilahy io. Halleluja. Hitahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Mba hitsahatra koa ny loharanon'aretinao. Retinao izany mitrosa ampafahan'i Jesosy tamin'ity vehivavy ty. Araka amin'ny antsika tokony 490 andro mbola maloto. Tao anatin'ny iray andro io voafafa. Salamo 107, 19, 20 ilay izy Erika. Halleluja. Mila mitsahatra ny hémorragie anao. Mila mikasika an' Jesosy tsika. Zay rehetra izy manana an'izany hémorragie izany eo amin'ny fiainany. Mikika anao io, mety problème io, mety aretina io. Tsy fantatro. Fa ny zavatra fantatro dia izao. Nandefa ny tenin'ny Andriamanitra mba hanasitrana azy. Nandefa ny Jesosy eto amin'ity fandarana ity Andriamanitra mba hanasitrana niza milo. Niza vonina ny kasika. Ndao hariva adianina amin'ny 2 andro manomboka amin'ny sabata ho avy izao. Mandefa saim-pe amiko ianao raha mba anisan'ny te hiditra. Isaka manao fivadikanana tsika dia misy olona vaovao foana eto. Halleluja. Fivadikanana foana ny azahoantsika olona vaovao ato anatin'ny groupe izay maharesy ato. Efa ny tombo ihany moa ny groupe izay maharesy. Fa raha lamarika izao Eli efa ao anaty groupe izay maharesy. Rana Angely Pazetsy efa ao anatin'ny groupe izay maharesy. Ho avy dia hainonareo an'nytoro tenin'izy ireny. Halleluja. Avy taizy ireny olona ireny ny aika tamin'ny hetsika tahaka izao. Mino fa mba hisy indray olona vaovao be. Halleluja. Resy lahatra. Zaho mito manetana anao andramo dia izao. Hozy hoe ty aretiko ty dia ho sitrana. Io vehivavy io avana tsy nieritreritiny ho sitrana intsony. Fa Jesosy tonga teo. Iny efa tsy nitady olona fanasitrana intsony. Efa lany ny vola sy ny fananana ny olona rehetra koa izay tonga izay anitsambazy miteny tarifa hoe zao manasitrana an'io a. Zao ny atao amin'io a. Hozy vehivavy zao fa tsy manam-bola intsony ahy. Fa nandalo ilay lehilahy anankiray tsy mitady tambony. Tsy mitady tambony. Halleluja. Fa tena hoe Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra manasitrana. Androany manasa anao ianao an'ity anankiray ity. Amin'ny anankiray tsika rehefa eo fa halleluja. Soloko tampoka ilay hira tokony ataoko mantsy satria tonga tsaiko tampoka ilay izy. Halleluja. Manasa anao a tonga ava. Ndao hikasika. Ny fomba fikasiana an' Jesosy a io halleluja. Io vavaka ao io. Io fonao torotoro io. Mety misy amintsika efa kely hery. Vehivavy dia efa tena kely hery. Ianao efa tsy manam-pinono intsony. Ianao efa tena reraky ny ady io. Mino fa mbola manana hery kely ilay vehivavy ny tsy 12 taona. Fa izy tonga. Fanontaniako aminao ho avy ve ianao sa tsy ho avy. Fa ny kasihanao Jesosy no ela dia mitsahatra loharanon'aretina io. Azoko antoko izany ravana marana. Fa any aminao baolina izao.
Sotran'Andriamanitra eny amin'izany ten'Andriamanitra izany. Tapitra ny ten'Andriamanitra, tapitra ny famelabelarana, hiditra eo amin'ny fijanana fahatsapana ary tsika. Raha misy aminareo ny zara nahakasika anareo aleloia, dia afaka mizara fahatsapana nareo. Radio Ity Radio. Ohatran'ny tsy hitako ato tampoka izy teo. Halleloia. Iny no kantoko Radio Ity Radio, afaka miantso nareo raha misy aminareo manam-paniriana hizara fahatsapana dia afaka miantso nareo eo amin'ny fotoana fohy ihany hizaranareo an'izany fahatsapana izany. Inona no nakasika anareo inona no voarainareo tao anatin'izay ka mba afaka ampitainareo amin'ny olona rehetra izay mpijery ihany koa. Mpandrotsika ary nanavavitsika Aingonirina Rodriguez efa ao ambadika eo izy hizara fahatsapana. Aingonirina Rodriguez, anao ny fitenenana, inona ary no azonao lazaina androany? Halleluia. Mankasitraka indrindra pastera raha amin'ny fitenenana dia manona ny fahitana Jesosy Kristy tompontsika rehetra. Ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay tenin'ny rahavavy Sarika hoe vehivavy io efa tsy mety efa tsy nahateny intsony ary kokotsy ny resaka tamin'i Jesosy fa natoa fotsiny dia natonga teo an' Jesosy ny kasihan'ny fitafian'i Jesosy dia tsara ny loharana dia nakasika be mihitsy ilay hoe isika mila misisika arakaraka ny fisiantsika amin'i Jesosy no ahafahantsika mahazo famonjena. Dia izay tena nakasika be anahy mankasitraka indrindra pastera. Halleluia. Amen. Halleluia. Sotra betsaka sady faly be mihitsy fa elaela tsy naheno an'i Rodriguez niditra teto dia niditra indray izy androany dia man'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anao tamin'ny fizarana fahatsapana fa mahafinaritra be mihitsy ny fizarana fahatsapana. Halleloia. Ndao mbola piditra olona hafa indray tsika, misy olona hafa indray ato mbola hiditra hizara fahatsapana dia tonga dia ampidirintsika izy Halleluia. Ndao ampidirintsika nanavavitsika $100. Halleluia. Izy indray hizara fahatsapana. Iny ary no azonao zaraina androany $100 anao ny fitenenana. Andiamo pastera nel Capisca la riunione data perché non io neanche non la faccio a rimbonazione di questi anni una bella già mi fa ma si sarà divina per la tua una ya fa un bisogno after makasya begitu tena sitana katika katika mnaredi ya kiara mvula bewa tena sitana ramano dawa kama makasya begitu tena tanpa bahaya kaja tena makasya begitu sana tena rimela hadi kimaheni. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy $100. Andriamanitra manakairy pasoavana ne amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Izy indray mbola hiditra manaraka mbola misy olona hafa hiditra andao ampandrosotsika indray ny rahalahintsika Tojo Mikael Tojo Malala Tojo sy Jesosy mandrakizay izy daholo moa izany anaran'izany. Ndao ary ampandrosotsika ary Tojo inona indray ary ny azonao zaraina androany Tojo tamin'ny fahatsapana izay voarainao tao anatin'ity fandaran'ity. Anao ny fitenenana. Jesosy mankasitraka pastera na mefitana dia mankasitraka anareo mianavata amin'ny tompena fa mamy sady mampahira mampitombo finoana dindrandrindra. Tena nakasika anazy ohatra kely hoe ohatra kely sady fanoharana no hoanina hoe misy an'ilay hoe dokotera teo dia hoe narahana daholo narahakipy daholo no tao amin'ilay tanàna dia hoe mijery amin'izay inona izany tena mampatonga andrety marary jerena dia keto amin'ilay sinibedrano nisy maty lasa fedy mikopa dia narary daholo ny olona. Tena nakasika anazy hoe dia izany mihitsy Jesosy sy sitrasitraninao kely fotsiny hoe aretina kibo kely dia sitrana arety kibo dia verina marary kibo lesy fa tena natsapako hoe loharano retina rehetra Jesosy ny morazy rehetra Jesosy tamin'ny fiainako rehetra tena tsahatra amin'ireo tena nakasika anazy zavatra izay esorako amin'i Jesosy. Halleluia. Dia Jesosy daholo.
Aleloia, mankasitraka indrindra ny rahatotsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Andriamanitra manankirefa-safina ny amaly fitianao. Mbola misy ao ambadimbadika ao no andretsika mbola hiantso olona hafa fa misy appel ao ambadimbadika ao mantsy dia raisitsika ihany ny appel. Raha tafiditra izy somary mety sarosarotra ny connexion fa mampidirintsika ary ny tompony Sarline anao ary ny fitenenana ina ary ny fizarana fahatsapana azonao zaraina androany. Misatra-betsaka pasteur name fitenenana faly mandray anjara amin'izao. Nakasika pasteur tena nanendry mahafofoky le ohatrany hoe tena iainako be mihitsy le feon'le vehivavy nalanenina lany fananana, tena lany fananana ary tsy nateny intsony fa dia kanefa kosa rehefa nandrea nilaza ny Jesosy dia tsy nanambola tsy mananenina izy fa tao anatin'ny sainy mihina fa nakasika azy Jesosy dia nikasihan'i Jesosy izy dia tonga tao aminy ny hevitra hoe ndia na dia hikasika ny tongony ny akanjony fotsiny aza dia ho sitrana. Tena hitako tsapako mihitsy ny hafalian'ity vehivavy ity pasteur, natsindry ny foko mihitsy dia zavatra izay hoe mino tena tsy matiantoka ny manana ny Jesosy. Aleluia, amen. Aleloia, mankasitraka be any Neny Sarline sady faly be mihitsy satria misy fotoana izy miezaka miditra androany izy vao tena tafiditra zara fahatsapana. Andriamanitra manankirefa-safina ny amaly fitianao Neny Sarline dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Aleloia. Ndao mbola misy olona hafa indray ao mahafinaritra be maro be nareo ny izara fahatsapana androany. Andao indray ary tsika hapiditra olona hafa izara fahatsapana androany dia andry kely tsika. Tahiny tomparana bavy Angèle Pagès, anao ny fitenenana inona indray ary no nakasika anao androany. Misaotra betsaka amin'ny fanomezana fitenenana pasteur fa dia anisan'ny nakasikana ihany koa dia nihetsika farany ihany koa izay nataon'ity ravehivavy narary ity fa rehefa nandeha izy dia nahita vahoaka maro dia tena tsy nijanona amin'izao fa tena nisisika nampiasa hirina noizay farahirina. Tamin'izany tena hitako hoe nandraisany dia tena fanasitranana feno. Dia tena nakasikana mihitsy fa tena ilain'ny tompo tena misisika ny fampona tokoa. Tena mampiasa hery izay faraka herintsika. Ary ny farany aritsika tsy maintsy misisika ihany koa tsika mba azo lanitra. Dia izay mihitsy tena nampahirana hoe amin'ny fampona ny tompo tena anisan'ny nakasika mihitsy hoe tia nataon'ny tena vehivavy ity hoe tena ianarantsika fa mila misisika tsika amin'inona na amin'inona na falasitranana na amin'inona na amin'inona dia tsy hanaiky tsika fa isisika raha tiantsika ny tena hoe andray izay mpanibavaka tiantsika. Izay pasteur fa misaotra betsaka nareo mizara sy misaotra ny tompontsika nahatra ho an'i Jesosy. Aleloia, mankasitraka ny navavitsika Angèle Pagès tsika tao anatin'izay fandraisana anjara izay. Nareo koa nge nareo mpijery ireo nge nareo afaka miditra ihany koa nareo misy zavatra tianareo lazaina dia manao appel nareo miantso ana messenger nareo dia afaka miditra mivantana mizara fahatsapana ihany koa. Mbola misy zara fahatsapana ao ambadimbadika ao andao ary ampandrosoantsika ny nabavitsika Tianarakoto Arzaka izy ireo izara fahatsapana. Inona ary no azonao zarena androany Tianarakoto Arzaka? Mankasitraka pasteur name fitenenana dia dahiny Jesosy antsika rehetra. Mankasitraka koa nabavitsarindra fa tena tsara be ny toriteninao sady mifo ara-panahy ny ratsaina. Ny zany tena nakasika anahy dia teny hoe za koa voakasika izany teny izany satria za efa tena nisy fotoana tena nahaliany dia tena teny an'i Jesosy hoe raha tsy raisinao ny tanako dia aleoko maty. Dia mila misisika tena marina izany fa tena mila mitady an'i Jesosy tsika manatrahatra ny
ny rano ratsy rehetrarehetra dia na iresa rehefa mahalala azy misalasala ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetrarehetra mankasitraka pastery amenina aleluia. Aleloia, mahakasitraka anareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teto tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankiray mpasoavana ny amaly fitianareo dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Andao tatsika ity ny mpanao fanafody ny dokotera nandalo fananana fa Jesosy tsy mandalo fananana, tena gratuit ary tena tsy mila tambiny, tsy mila valiny. Ny ataontsika izay dia aorina izay hivavaka isika avy hatrany. Non sarai mia cittadù, Silterena. Milanica, milausani, funinaini, naitini, miamici, che la fitiava misai. Ma fino milalau, e faletini, si sa che non veduna, mi fa mangiare. Miterani, catoni suruna, bahata tera califica sana. Fitiavana, tera fitiavanisa. Si vivi furanare di lerana nazioni. Ni erukuni erukau fafani. Simila tadini se simila fadini. Salatuni tabitiavanisa. Simila fadini simila fadini. Salatuni tabitiavanisa. Nanandaka hanggang sana lumitanay. Nanay kong sitapu ifanavitanay. Murachana ufuno niya raw usudo niyeru kay. Fitiavana tena fitiavanisa. Si vivi furanare di lerana nazioni. Ni erukuni erukau fafani. Simila fadini se simila fadini. Salatuni tabitiavanisa. Si vivi furanare di lerana nazioni. Ni erukuni erukau fafani. Simila tabini se simila fadini. Salatuni tabitiavanisa. Simila fadini Simila fadini simila fadini. Salatuni tabitiavanisa. Salatuni
Marina Jesosy. Rehefa ianao tokoa Jesosy ny atonay tena tsy mila tampoly ianao ary tsy mandany ny arena ianao Jesosy. Tsy nandanianay fananana be ianao ary tsy nandanianay vola. Fa rehefa nandalo ianao dia nanaiky nikasihanay. Halleloia. Ndao hisaotra an'Andriamanitra tsika rehetrarehetra nikasika an'i Jesosy tsy nandany fananana be reto ry havana malala. Tena tsy nandany fananana be izany tsika. Halleloia. Nefa nahazo fanasitranana tena ny loharanona retina mihitsy no tapotra. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ka sitraka Jesosy malalo. Vera laza saotra sy voninahitra ho anao. Misaotra ny amin'izany teny izany. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nokasihanao sy nombanao tanatin'ny toroteny. Saotra Jesosy malalo. Voninahitra ny ho anao. Vera laza saotra ho anao. Saotra ny amin'ny fitiavanao. Eny Jesosy malala. Izay rehetrarehetra mahatsapa amin'izao fotoana izao. Tsapanay. Fa tena hoe nombanay tokoa ianao. Tena mombanay ianao. Ho anao anie tompony voninahitra. Ho anao anie tompony saotra sy ny dera. Ho anao anie tompony voninahitra. Hatramin'ny faratapony. Hatramin'ny ambony indrindra. Ny lehibe indrindra sy ny tsara indrindra fa ty aminay dia mena ianao atolotray anjakanao. Saotra Jesosy. Ary nizaniza koa tonga eto izy androany. Mety efa tsy mahavita miteny tsony tokoa izay Jesosy. Fa hikasika kosa izay androany. Mety eza ho kasihanay ny lambanao. Dia hitsahatra ny loharanona retina rehetra. Ary ho sitrana izay. Ny finoany ty vehivavy ty nasitrana hoy Jesosy any amin'ny farany amin'ny 17 hoe anaka. Ny finoany nasitrana anao. Mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Mbola nahazo tsodrano izy ny alina teo. Oka mba hanampinoana tahaka an'ity vehivavy ity daholo sika rehetra. Ary tsy hafahafa fa azontsika ataonao mikasika an'i Jesosy. Fa Andriamanitra nandefa Jesosy tandalo teo anoloan'ny fiainanao. Hanatsahatra ny hémorragie amin'ny fiainantsika tsirairay. Saotra Jesosy malalo. Tena laza saotra ho anao. Ary raha misy tsy voalazako Andriamanitra, ianao malala ny mahasoanay tsirairay avy reto na dia tsy nangatanay azy Andriamanitra dia tafifahasoavana. Ary tsay amin'ny ny fitahinao manana ambiamy sy ny fahasoavanao tsy tafetra Andriamanitra. Ho anao voninahitra mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavaka amin'izao fotoana izao amin'ny firenena. Ndao mpandrosotsika nambavitsika iama ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo zokiama anao ny fitenenana. Tonga am'izay vavaka sy andenana izao dia ara-bavatsika amin'ny firenentsika sy amaranitsika ny fotoana. Halleluia. Saotra anao izay Jesosy malala. Saotra ny fitantananao. Saotra ny fitahinao. Saotra ny amin'izany teninao mamy izany. Mamoana indray. Saotra ny amin'izany teninao mamy dia tena makasika tokoa Jesosy malala satria tena hoe magaga tokoa ianao. Na nikasika ny lambanao fotsiny ary. Tampinoana Jesosy malalo. Mino afa tampinoana. Finoana lehibe tao anatin'izany vehivavy izany norentiny teo anaty anao. Nikasihan'ny lambanao ka nahasitrana azy. Dia tokoa izay Jesosy malalo. Saotra anao satria nahaino izany teninao mamy izany. Atoka Jesosy fa tena hoe isaka ny voakasika teto ary tena hoe misy tokoa Jesosy malalo ny ao anatin'ny olana izay tsy mety sanina. Efa vezivezy mikiasaka hoe aiza nahitana vahaolana amin'ity olana ty na ity aretina ty. Fandaina izany teny izany androany Jesosy malalo. Tena hisisika, hikasika anao hisisika. Na dia rambona manao azy Jesosy malalo araka izany teninao mamy izany. Iranay ianao Jesosy malalo satria ianao ilay mahagaga indrindra. Ianao ilay atokisana Jesosy malalo. Ianao ilay atona atsana rehetra Jesosy malalo. Fatoka Jesosy. Izany finoana izany olona tonga eto izany Jesosy malalo dia tena hoe
Valy azy ireo ianao a tena hototoany zany festivalka any finoana izay nananana mba tena hoe finoana tsirairay avy ihany sotanao mifanomponao tenenao lelany menao metilasio mitondra zany teninao androany zany satria matompony nefa nisy tena hoe vokazo zany androany dia pintsesako malalo mbola tsy nafinao nao firenenay sotranao zay disaka satria mbola afaka manao zavavaka ho an'ny firenenay hatrany eto-tsonainao hatrany satria narery ihany disaka ho afaka hoe avoza za firenenay zany zay ao anatin'ny mbolana tisina siklona za dia tany misika dia falemana sabadaky rehetra zao disaka teo firenenay teneratsy disaka fa tena hoe maskay Utana malino ti pahati sosial tam kununa itu sudah ada firenena isane ona tiano de sosial yoro balare nyok tadi yoro semana kalu panero semana kan kuana yoro yara ne ti bandit panne mana ni siklon nawe atena firenena isane ona tiano de sosial Nino no zai ti sosial di dosa na kabine trara mil patapen namanai Atena bukas kan sore desan tapi kan pantalung bara-bara di kan pauri la desan maka kita kan orang untuk panung reta itu dengan pandaran kawan ruan nanti yang darah itu entah maka panung buan nanti itu dan tenau cepat sekarang mana terasa juru cara fasa panas itu semalam ni masuk ya nanti re-nya nanti sensenya cara fasa panas tapi itu kan Sifalina state meno tantena zanu sifalina ane buka tantrera ya so dinamro panupno so tantang do kuna reta so yang kutetos malalo mamela ai ni kutetos malalo ni amne itu jam ni tera na bahad na to do na boboda kutetos malalo eteno we to na tera dina wani mena ka venezo to na boboda kutetos malalo Sono bola ipiri sono azro tantano kena ni zero remantu mabita tsauna itambroki suari itu saja tapi kalau bila kanu kena ni zero tayu pona teri mere bila teu pona tubuh pona pasti nawe ipirane no tante to sai parane no tante thari tantana na onai kita sai sona sai kau makas sai terus malalu puna betul tuh sama makas sai haleluya Amen. Alléluia, mankasitraka ny indra ny zokiamo tsika tanaty izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Tsika tsy maintsy mivavaka ho an'ny firenena. Alléluia, ambinana izany ny firenentsika. Misaotra anareo rehetra nandray anjara. Ranabavitoto tamin'ny vavaka, ranabavy Sarindra tamin'ny toriteny mahafinaritra be, ranabavy Ama tamin'ny vavaka matsiro. Misaotra anareo rehetra koa tokony araka tamin'ilay teto androany, dia Andriamanitra manakaripasaovana maty tia anareo tsirairay avy. Ambolosika eny amin'ny roalanitra Jesosy ka tahiny tompo venana somatsara dolo tsika rapitso dia mioneto indray tsika rapitso. Alléluia. Raha tokony izy dia amin'ny valo sasantsika manomboka rapitso satria misy amin'ny valo tsika valo sasany eo satria misy ny fandarana misy andrata dia dimbiasa koa anaty vavaka fiabenana. Tahiny tompo ny akiradio mandeha foana andro manalina ny site web antsika ao amin'ny site web antsika akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com fanameno zapeo akiradio misy totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo arivo. Misaotra indrindra ahatsiarovako ny Angelina Diamant mihitsy ny manomzara ny lien radio antsika io voatapitra ny fantarina. Misaotra Angela napetraka aminao mihitsy izay adidy sy andraikitra mavesatra izay Jesosy avalo fitianao. Tahiny tompo daholo tsika rapisolentsika miona mahereza daholo. Amen.